taon'Andriamanitra rehetra. Andao ankinitsika piaratan'Andriamanitra indray fotoana am'tiandro any raha tia ozy mpanao salama hoe akino am' Jehovah ny lalanao ary mampio azy fa ataony tanteraka izany. Noho zany andaontsika angataka amin'Andriamanitra ny fanatrehany raisy ny antana amin'ny programa rehetra am'tiandro am'marainty. Raha afaka mitsangana ianao any an-trano any dia angavika ianao hitsangana amin'ny toerana izay misy anao andaontsika hiteny amin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mena tombontsoa indray zay, mena fafana indray zay afaka tafahoana indray amin'ity fandaharany androany marainty. Misaotra anao zany amin'ny fahasoavanao ny amin'ny famindram-ponao sy ny fahalebiazanao. Raha ankinina fena pilatananao rehetra fotoana amin'ny andro any alady marainty izao aiso antanana ny zavatra rehetra. Raha eo mila fanatrehanao zay, raha eo ampindra zay amin'ny androany ity niza anaraka ty fandaharany ity mba tsy takiny anomboanay no amaranay ty andro ity ho voninahitra anaranao. Raha eo okatevina sahiry vaika indray fanatrehanao amin'ity programa ity feno fanamasina milanao zay, fanamasina vangio zay, fanamasina taio zay, fanamasina sitrano zay zay mba ho voninahitra anaranao. Raha eo mankasitraka anao zay ho anao ray ihany mindera, ray ihany mihaja, ho anao ray ihany voninahitra rehetra indrindra amin'ny anara-tsarobiny Jesosy Kristy amen. Halleluia. Andao tsika hitra fandaharam-boninahitra hiderana Andriamanitra. Halleluia. Andao tsika sanao iakoka amin'Andriamanitra ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina, ianao andriny fiainako, ianao no andriny fiainako, andriny fiainako, ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina, ianao andriny fiainako, ianao no andriny fiainako, andriny fiainako, ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina Tompo Jesosy, Tompo Jesosy, ianao no andriny fiaina. Raha nitrano ianao mika mafy, halleluia. Iseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra, mahazo toerana ianao n'aiza n'aiza misy anao any an-trano maka-toerana tsara fa vonin'Andriamanitra hitahinao amin'ity androany marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabanao tonga soa ito amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity alahady faran'ny volana, alahady fisaorana izao. Ary araka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mantsy mitahin'Andriamanitra tsika tamin'ity volan'ity ka hiverina tsika hisaotra azy, hidera azy, ary mino fa na any an-trano azy ianao n'aiza n'aiza ny toerana misy ianao tsaro anome voninahitra an'Andriamanitra. Ty koa ianao amin'ity androany ity hiankohaka tsika amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ka raha any an-trano ianao mety misy baiboly eo akaikinao dia afaka manokatra an'izany baiboly zany ianao ao amin'ny Salamo 8:30 hovakitsika amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 farany. Salamo 8:30 amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 farany. Raha tsy manana mono
dia afaka manaraka amin'ny écran ao ho avokeo dia afaka mba mamaky koa ianao an'le tenin'Andriamanitra. Ovaki koa raha le tenin'Andriamanitra amin'ny andininy voalohany ao amin'ny Salamo 8:30 teo. Dia zao ny teny hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no anaovako hira fiderana anao. Ihany koa ka manandrify ny tempolonao masinao, ka hidera ny anaranao no ny antranao sy ny famarinanao. Fa efa nomena voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. 7. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao ka nampahery ahy tamin'ny ianao ka nampahery ahy tamin'ny hery tao ampanahiko. 4. Jehova, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany raha mandrea ny tenin'ny vavanao ireo. 5. Eny, ihira amin'ny lalan'i Jehova ireo, fa lehibe ny voninahitry Jehova. 6. Na dia avo aza Jehova dia mijery ny manetry teny, fa ny mpiavonavina kosa dia fantany eny lavitra eny. 7. Na dia mandeha afovoany fahoriana aza dia amelonay ianao. Aninjitra ny tananao anohitra ny fatezeran'ny fahavaloko ianao, ka amonjy ahy ny tananao ankavanana. 8. Jehova no atanteraka ny momba, Jehova maharitra mandrakizay ny famindraponao, aza mafoy ny asan'ny tananao. Ka eto androany Jehova Andriamantsika atanteraka ny mombanao koa any an-trano any. Ka ninona ny zavatra rehetra tadiavinao tsy maintsy ho tanteraka izany manaova main anao any an-trano any amin'ny anaran'i Jesosy. Raha any an-trano ianao mika mafy aleloha, irosa ny fandarana manaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Rabanao ndray tonga soa androany maraina miteny hoe lahady. Anao vavaka tsika izao anao vavaka anankiray tsika, vavaka tsika ho an'ny fiangonana, vavaka tsika ho an'ny tenanao manokana. Alohan'ny vavahantsika misy soratra masina amin'ny Joela 2:5. Ary nereko anareo izy ilay taona no an'ny valala dia nikoreka sisopanga ary nijery izay miaramilako besaka nalefako amely anareo. 2:5 ary inana ianareo ka ho boky dia hiderina na Jehova Andriamanitra areo fa mahagaga ny fitondrana ianareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Vavaka tsika hiteny hoe raio ny anaran'i Jesosy, aoka ny fahatsarany tananao sy ny hafainganam-pandehavany an-danitra hitoetra amin'ity fiangonana ity sy ny mpikambana rehetra ao aminy, izay hiteraka rafitra ambaratonga manaraka amin'ny famerenana amin'ny indray miasa very, fahombiazany asa sy ny fandrarana amin'izao vanim-potoana izao. Tiako anao amenna mafy be anao anatrano azy. Avery koa raio amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny fahatsarany tananao sy ny hafainganam-pandehavany an-danitra hitoetra eto amin'ity fiangonana ity sy ny mpikambana rehetra ao aminy, izay hiteraka rafitra ambaratonga manaraka amin'ny famerenana amin'ny indray miasa very, fahombiazany asa sy ny fandrarana amin'izao vanim-potoana izao. Tiako ary ianao zao hitsangana dia hanomboka anao an'izay vavaka izay tsika naizanaiza misy ianao sokafika mafy vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, oka ny fahatsarany tananao sy ny hafainganam-pandehavany an-danitra hitoetra eto amin'ity fiangonana ity sy ny mpikambana rehetra ao aminy izay hiteraka rafitra ambaratonga vaovao manaraka amin'ny famerenana amin'ny indray amin'izay very na amin'ny asa io na amin'ny fahombiazany asa io na amin'ny fandrarana io indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Ataovy zany vavaka zany zao, asandrato ny feonao, asandrato ny feonao dia mitenena mafy amin'Andriamanitra, asandrato ny tananao dia lazao apasa ina androany maraina hoe raio amin'ny anaran'i Jesosy, fahatsarany tananao ny hafainganam-pandehavany an-danitra hitoetra eto amin'ity fiangonana ity, hitoetra amin'ny mpikambana rehetra eo amin'ity fiangonana ity, hiteraka rafitra ambaratonga manaraka famerenana amin'ny indray ny asa very, famerenana amin'ny indray ny fahombiazany ny asa sy ny fandrarana amin'izao vanim-potoana izao. Manao an'izany vavaka zany ve ianao zao, ampitenena amin'Andriamanitra ny fonao, ampitenena amin'Andriamanitra ny fonao, ampiasao ny finoanao ho amin'izany vavaka zany zao, ka mitenena mafy eo anateny ray tika dia lazao hoe raio amin'ny anaran'i Jesosy, oka ny fahatsarany tananao sy ny hafainganam-pandehavany an-danitra hitoetra eto amin'ity fiangonana ity, hitoetra amin'ny mpikambana rehetra eo amin'ity fiangonana ity, hiteraka rafitra ambaratonga manaraka famerenana amin'ny indray miasa very,
fandrarana raraka ny amin'ireo zay rehetra ataony olona tompo malalo oka izany no ataonao indray satria anao miteny hoe oneriko anareo izy anao le taona no any valala oneriko anareo izy anao taona no any valala ary tsy homenatra mandrakizay izy anao ny oloko tompo apio zay sirairay apio zay manandrapeo am'izao fotoana zao naiza misy azy amaly anay tokoa ianao ka lazao androany ary raha io amin'ny anaran'i Jesosy fahatsarany tananao afainganam-pandeha avy an-danitra hitoetra eto amin'ny fiangonana ity ho an'ny mpikambana rehetra ho aminy za hiteraka rafitra maratonga manaraka famerenina milony indray ny asa very fahombiazany ny asa fahombiazany fandrarana am'izao vanim-potoana zao matoky izy fa zay lazay isika anatrehany dia izay ny ataony arak'izay lazay isika dia izay no hitatsika tiako arinao zao anomboka akasitraka anomboka hisotra azy ianao ao fafay amin'ny lanitra ny tananao manombo misaora azy raha eo misotra anao zahay raha eo mankasitraka anao zahay honao ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleluya. Andao tiaka mafy be ho an'ny tomposika dia hiditra fandarana manaraka. Haleluya. Tonga fotoana randratsika dia tonga fotoana ny vavolombelona, fotoana fandehoana Andriamanitra na fotoana ny fahombiazana. Manana vavolombelona telontsika amin'ny andro amin'ny maraintia, vakitsika mamezatsika voninahitra an'Andriamanitra ireny. Fivontosana teo amin'ny tratra nanjavona tamin'ny alalan'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Tena mpiandohana tamin'ny volana aprily 2024 dia ohatran'ny natsapa fivontosana teo amin'ny nonoko akavanana ao ary niaraka tamin'ny fanantenana mafy. Nanapa-kevitra ary aho nandeha ho any amin'ny hopitaly ary efa nitily any dokotera dia niteny izy fa ohatra misy fivontosana tokoa ary namarinina fa tena malina tokoa izy rehefa natao dia antsoina hoe mammografia sy test de ultrason. Teno niany ary dia noditany trano ary dia niteny tamin'Andriamanitra hoe inona fitaovana afaka ampiasaiko ao anatin'izao vanim-potoana izao. Ary niteny tamiko ny tompoko hoe andana manao fiderana orairay isan'andro. Ary dia nataoko toy izay fiderana izay ary nanomboka nandray feon'ny papa niteny hoe efa nalaina ilay izy. Tampoka teo ary dia nanomboka nanambara tamin'ny vatako fa efa nalain'i Jesosy ilay aretina ary tsy tokony ho hita ato amiko intsony. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny fankalazana ny 20 taona andiraka ity dia niteny ny révélant Kenneth Copeland fa raha marary ianao dia devoly ny ao ambadik'izay satria taingalatra ny fahasalamanao izy. Tonga teo dia nahazo fahazavana ary nanomboka nanao défi ny devoly fa tsy afaka ny angalatra ny fahasalamako izy ary ny tompo efa niteny tamiko fa efa nalaina ilay izy noho izany tsy handeha andofa androny vidiny intsony ny tenao. Tamin'ny andro faharoa dia mbola nandeha aho nanao fitiliana ale mammografia ary indro fa tsy tao intsony ilay izy. Tafaona tamin'ny dokotera maro aho ary dia mbola naverina fitiliana ary namariny indray-pandeha tamin'ilay test izay antsoina ultrason fa tsy hita tao intsony nanjavona tanteraka ilay fivontosana. Aveko amin'Andriamanitra ny voninahitra rehetra ny Andriamanitra ny raiko Bishop David Olani Oyedepo izay nanao ahy ary natombotsoa sy hisitraka ireo zavatra rehetra ato amin'ny teraka ity. Jovavombelona Madame E.O. Eveline Oronsaye. Aleluya. Afaka miteka ianao ny atrano any ho voninahitra Andriamanitra. Fa nelanelana avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny fiderana. Izaho dia olona mpanao fandrarana mikasika ny via reny tubarons carré reny ary fitaterana. Tamin'ny 17 febroary lasa teo dia nangalarin'ny olona ny camion izay misy fitaovana maro be ao anatin'izany rey vy tubarons tuba carré reny nangalarin'ny mpandroba tena ny alina sasakalina ary dia nefany io camion io dia misy fitaovana maro be izay mitentina amina tapisisa naira. Rehefa voalaza ary nitenena tamiko izay vaovao izay dia nitsambikina avy ao am-pandriana ary niteny tamin'ny vatiko hoe andaotsika anao fisaorana maherisetra fiderana ary fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra. Indro ary fa tamin'ny andro iny ihany dia hita ilay fiaranay ilay camion izay. Mialohan'izay nefany dia hita indray fa nangalarina indray ireo vy izay tao anatin'ilay camion ireo. Taorian'izay dia niteneniko izay vatiko mila miova hafainganam-pandehantsika amin'ny fiderana sy fiankofana izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Taorian'izay moa dia voalaza fa efa nafantatra ny zavatra rehetra amin'ny pôlisy
ary nitenenina tampoko ny toe-java-misy. Telo andro taorianan'izay dia hita soamantsara ireo vizy nangalary mpandromba ireo tany anaty ala, tsy nisy very na de ray aza. Ary sasany tamin'ireo mpandromba moa dia efa tratra ny pôlisy dia raina ny tompo mijova voambelona Ajiboyea Sanday. Voambelona fahatelo farany fiovana ambaratonga amin'ny fomba magaga. Tamin'ny fahatelopolo ny volana Jona 2024 dia nisy namana iray izay nanasa tato amin'ity fiangonana ity. Izany moa dia nanavesatra be satria tsy nandeha tsara ny zavatra rehetra ary narary ny saiko. Noho izany mipetraka aho ary niandrandra fahagagana. Niteny bishopo tamin'ny fotoana io hoe raha tonga ato amin'ity fiangonana ity ianao manatrika programa rehetra ao anatin'ny telo volana ka tsy mahatsapa fiovana dia omena ialala ianao hiala moramora ato amin'ity toerana ity. Tamin'ny herandro iny ihany dia nisy namako hafa iray indray izay nitantaraiko ny toe-java-misy tamin'ity fiainako ity ary dia niteny tamiko izy hoe hiantso izy ilay tare generaly amina onasaray izay namany. Ny andro manaraka iny dia niantso ilay tare generaly hiantso izy mba ahafana manao dinidinika na hoe interview. Rehefa avy nanao ilay karazana dinidinika indroa metaonao dia tamin'ny andro manaraka iny dia nantsonao ary menany taratasy rehetra mikasika ny fandraisana ao anatin'io orinasa io. Tena marina tokoa fa tena niova-mbaratonga tamin'ny asako ary marihana fa amin'ny vola vahiny dia si chiffre ny karamako. Nisy fiara ihany koa mena fanampin'izany ary rehefa matsina ilaina ihany koa mena ho an'ny zanako efatra izay mbola tsy teraka dia mena fanampin'izany aveko amin'Andriamanitra amin'ny voninahitra rehetra nijova voambelona ajaia ka. Latsika ankasitraka an'Andriamanitra eny am-pianany misy anao any ary natao amin'Andriamanitra ny tananao dia rao Andriamanitra ankasitrao Andriamanitra. Reo valombelona renao teo dia tepaka kasika reo izay ataon'Andriamanitra amin'ny ray dia afaka ataony amin'ny BDB afaka ataony anao io zany saotra Andriamanitra ankalazao Andriamanitra ray misaotra anao zay mankasitraka anao zay malala ho anao ny dera niaja ny voninahitra rehetra amin'ny anarany Jesosy. Thank you, Jesus. Alléluia. Tsara miverina eto amin'ity seritra ity indray anio maraina andro nataon'Andriamanitra ity hifaly sy ravoravo amin'izany isika. Fantatro fa misy olona mentanetana eto mahita an'ity lahady farany amin'ity volana mety fifaliana lehibe betabe ny ara nanomboka an'ity volana ity niaraka tamintsika nefa tsy velona intsony fa isorana eny Andriamanitra izay tena natokoloka ka tsy raraka noho ny amin'ny famindrapony na tonga antsika tsy horingana. Ny famindrapony tsy raraka avaozina isamaraina lehibe mifatokiny ndao tsika hiaraka asandratra ny tananao asandrato ny feonao mety eo amin'ny efitranonao ianao zao na ny amin'ny salon anao ka naiza naiza misy anao tika ianao nandratra ny feo anao anandratra ny tananao dia hisaotra an'io Andriamanitra tsara io ny amin'ny fanomezan'ny fiainany. Nasomin'Andriamanitra velon'aina ianao ny azona velon'aina koa izy nitahiry anao sy ny fianakavianao izy Andriamanitra nitaombady tsy namelany ny plany devoly aresy eo amin'ny fiainanao. Ny plany devoly fanakivin'Andriamanitra eny afafa amin'Andriamanitra ny tanana aiza misy anao sory Jesosy amendriky ny fideratsika izy averenao amin'ny voninahitra averenao amin'ny voninahitra averenao amin'ny voninahitra averenao amin'ny voninahitra ozy hoe mila mandajaka-po ianao misaotra azy satria izy rery mendrika tsara misaotra an'Andriamanitra sy maneho ny fahatsarany mila fideranao azy fatokiny isakariva ny amin'ny fahatsarany no maraina izy rery any mendrika ny fiderana. Misaotra anao zay tompo tsara ianao tompo rehefa mandre ny teninao zay androany oka ny teninao nova ny fiainanay
a turnaround encounter. oka ny tenao mihefitsimbadiana mahagaga ho By anay your word save. amin'ny alalan'ny tenao By vonjeo your word heal. amin'ny alalan'ny tenao sitrano By your word deliver. amin'ny alalan'ny tenao By manafa your word liberate. amin'ny alalan'ny tenao manafa By your word advance our life. amin'ny alalan'ny tenao arosoa ny By fiainanay your word give us a brand new song to sing. amin'ny alalan'ny tenao mihira vaovao zay irainay By your word change our levels. amin'ny alalan'ny tenao vao ny ambaratonga anay At the end of it all, de rehefa amin'ny farany zany we return the glory back to you. averina aminao ny voninahitra Because rehetra the glory is yours. satria ho anao ny It voninahitra belongs to you. ho anao ny voninahitra Thank you, Father. sotra ray a In Jesus' precious name. minarany saribina jesosy Amen. amen You are welcome to 2021. tonga soa ianao miraiky amby roapolo sy roa arivo Is your year of supernatural turnaround? le fotoana fitsimbadiana mahagaga ho anao I know that turnaround shall be your new identity from henceforth. fantatro fa fitsimbadiana ny afantarananao vaovao manomboka izao In the name of Jesus Christ. ianaran'i jesosy kristy By the grace of God, noho ny amin'ny fahasoavan'andriamanitra on this special Thanksgiving service, amin'ity fivorina fisorany ity we'll be bringing the word of God your way, hitondra ny ten'andriamanitra zay any aminao which we began 2 weeks ago, zay nanomboka roa herinandro lasa zay captioned tondra lohateny hoe Understanding the Wonders of Thanksgiving. mahatakatra ny fahagagan'ny fisorana Understanding the wonders of Thanksgiving. mahatakatra ny fahagagan'ny fisorana We've heard so much about the mystery of Thanksgiving. efa naremby maro betsika ny zava-miafy momba ny fisorana Nothing moves God tsisy manetsika an'andriamanitra except ratsy men move in his direction. ny olona mihetsika makany aminazy The move of men in God's direction begins with acknowledging who God is. nihetsika olombelona makany amin'andriamanitra dia voalohany manaiky an'andriamanitra izy Thanksgiving is all about acknowledging the person of God, ka ny fisorana zany dia manaiky an'andriamanitra acknowledging the acts of God, manaiky ny asan'andriamanitra and acknowledging the wonders of God, dia manaiky ny doing fahagagan'andriamanitra of God in your life. teo amin'ny fiainanao When you do that, rehefa ataonao zay you are creating room for God to appear. dia maneho hevitra ianao manamboatra hevitra ianao You are creating isehon'andriamanitra room for his presence. manamboatra hevitra ianao amin'ny And fanatrehany when the presence of God appears, rehefa miseho ny fanatrihan'andriamanitra everything, every good thing follows. ny zavatra tsara rehetra manaraka fotsiny James chapter 1 verse 17. jakoba 1:17 We are told tenenitsika that every good gift fanomezana tsara and rehetra every perfect gift, fanomezana tanteraka they rehetra come from the Lord. dia avy amin'andriamanitra They come from the Lord. avy amin'andriamanitra And this God, ary io andriamanitra io with him, there is no partiality. dia tsy mizatavan'olona There is no shadow of turning. tsy mijery There is tarian'olona no variableness with him. tsy miovaova izy I pray for vavaka you, hearing the sound of my voice this morning, ianao zay mandre feoko androany that the heart of gratitude will begin to well up from your inside. le fofakasitrahana nomboka hitempo ao anatinao Life fiainana will have no value dia tsy misy lanja when you have no value for God. rehefa tsy manana lanja ho an'andriamanitra ianao Every man will depreciate in value ny olona rehetra dia ena ny lanjany until he learns the culture raha of tsy appreciation. raha tsy mankasitraka Hallelujah. alleluia What is Thanksgiving? ina tsy hoe fisorana We've been giving us several definitions since the month began. efa nanome famaritana maro betsika hatramin'ny Today andohan'ny we're going to volana be looking at 2 more definitions. androantsika hijery famaritana anankiroa What is Thanksgiving? ina ny tsy hoe fisorana Now, Thanksgiving fisorana is appreciation of the present dia mankasitraka ny androany in anticipation of the future. mba hitadiavana ny ho avy Appreciation of the present mankasitraka ny androany in anticipation of the future. mba hitana ny ho avy So, Thanksgiving, ka fisorana in other words, jerena is having value for the now menao lanja an'izao while focusing on tomorrow. sady mifantoka amin'ny ampitso ianao Hallelujah. alleluia We saw in the book of John chapter 6 jona toko fahenina where Jesus teo jesosy multiplied 5 loaves of bread and 2 fish nampitombo a mofo roa sy azan-drano that belonged to a little boy. zay ana tovolahy kely zay When Jesus was to do it, rehefa ho ataony jesosy le izy you take time to read it from verse 6 to verse 11. manganavy fotoana maky andiny volo enina ka hatramin'ny faraiky ambe folo jesosy ny teny Ask them to sit down. asa vao mipetraka ireo olo ireo How do we get food for these people to eat? ahoana ny azahoantsika sakafo an'ireto olo reto He asked that question nametraka izay fanontaniany zay izy because he knew what he would do. satria fantany zavatra ho ataony He knew what he was to do. fantatra ny zavatra tokony ho ataony So Thanksgiving is all about knowing what next to do. ka fisorana zany dia mahalala ny zavatra tokony atao manaraka You can't be a thanksgiver ianao tsy afaka ny hoe mpisaotra and be stagnated. dia nefa ny ianao mikatso You can't be a thanksgiver ianao tsy afaka ny hoe misaotra
and be short of ideas. dia nefa ny tsy manana hevitra. Jesus said this to them Jesosy niteny an'ity because he tamin'izareo knew what he would do. satria fatany zavatra ho ataony. If you read further, Raha vakianao in tsara verse 10 and verse 11, andiny fahafolo ka hatramin'ny fairaika saw ambin'ny folo, what he did. hitanao zavatra He nataony. lifted up the loaves of bread Nasana n'le mofo and the fish, sy le hazan-drano and he said he gave thanks. dia nisaotra izy. He gave thanks. Nisaotra izy. And when he gave thanks, Dia rehefa nisaotra izy he told them to distribute. dia niteny hoe zara ao He amin'izay. began to distribute, Dia nanomboka nizara, and distribute, nizara, and distribute, nizara, and distribute. dia nizara. They ate, they Sakafo were fed, dia voky, and they took away. dia nitondra nody. Upon all the takeaways, Nitondra nody izy. 12 baskets were left. 12 sobika. Hallelujah. Aleluia. You can't be a thanksgiver Ina tsy afaka hoe mpisaotra and suffer shortage. dia nefa anao mijaly. I speak to somebody hearing the sound of my voice. this Niteny morning. an'olona izay mandre feoko andro In amaraina. case you have been experiencing lack, shortages, and wants, in Raha your ohatra life, anao tombana tsy fampino amin'ny fiainanao, as you take steps rehefa mandray dingana to thank Him where you are right now, hisaotra anazy amin'ny toerana misy I anao see zao, God multiplying the little you have. hitako ampitombon'Andriamanitra le kely It will izay become anananao much in the name of Jesus. dia lasa be da be ny amin'ny anaran'i Jesosy. What about thanksgiving? Ina antsoina hoe fisaorana? Thanksgiving is pleasing to God. Fisaorana dia mankasitraka When you an'Andriamanitra. thank Him, He is pleased. Rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao dia Nothing ankasitrahan'Andriamanitra. pleases Him like thanksgiving. Ary tsy zavatra mampifaly an'Andriamanitra ankoatra ny fisaorana. King David had this to say about God. Mpanjaka Davida niteny momba About an'Andriamanitra. thanksgiving to God's God. Fisaorana momba an'Andriamanitra. Psalm 69 verse 30 to 31. Salamo 69 30 ka hatramin'ny He 31. said, I will praise the name of God with a song. Iterany anaran'Andriamanitra amin'ny hira ozy izy. Psalm 69 verse 30 and 31. Salamo 69 30 I 31. will magnify Him with thanksgiving. Ho asandratro amin'ny fisaorana izy. Now verse 31, hear this. Andiny faraka amin'ny He telopolo izy said, miteny. this shall please the Lord better than an horse Fa ho sitraky Jehovah mihoatra noho ny votron'olona and ombilà a bullock so manana tandroka that have horns and hoofs. sady mivaky kitro. This will please Him more than any offering you will give to God. Tian'Andriamanitra no mifanatitra izay omenao zany. Thank God for those offerings you are giving. Isory Andriamanitra ny amin'ny fanatitra izay efa omenao. If your offering is not done on the platform of thanksgiving, Fa raha tsy ataonao amin'ny sehatry ny fisaorana zany forget about the returns. dia adiny io fiverenan'le God izy. is a God of order. Satria Andriamanitra ny Can't break His fenitra. order. Tsy afaka manapotika amin'ny fenitra Hear ianao. what David said. Jereo ny tenin'ny mpanjaka He Davida. said, thanksgiving and praise will please God Fisaorana sy fidarana more ankasitrahan'Andriamanitra. than any other thing you have to offer. Mihoatra no zavatra rehetra izay My omenao. prayer for you this morning Fa afaka ataoko anao maraina. is that as you give Him thanks, Rehefa misaotra azy ianao, may your offerings be accepted oka ekeny ny fanatitra ao izay omenao. in the name of Jesus. Ianaran'i Jesosy. For us, what are we thanking God for? Ho antsika, inona ny isaorantsika an'Andriamanitra? What are we thanking God for? Inona ny isaorantsika an'Andriamanitra? There are several things to thank God for. Be da be ny isaorana an'Andriamanitra. My father in the faith, Bishop David Odekbo, said, Raiko amin'ny finona Bishop David po miteny. if you think you have lost anything, Raha mieritreritra ianao fa very zavatra iray, God is the reason why you have not lost everything. Andriamanitra ny tao ambadika tsy very anao ny zavatra rehetra. So when you think very well, Ka raha mieritreritra tsara ianao, you will be able to thank Him very well. dia afaka nisaotra tsara ihany koa. When you are thankful, Rehefa feno fankasitrahana ianao, your tank will be full. dia ho feno koa ny Your fitoram-barinao. tank, Ny your fitoram-barinao. tank talks about your storage Fitoram-barinao, container. ny zavatra hitehirizanao A vokatra ao. container for storing things. Zavatra hitehirizanao Storing vokatra ao, water or storing liquid. na hitehirizanao rano na zavatra My likida. father in the Lord, Bishop Odekbo, said, Bishop David po niteny. when you are thankful to God, Rehefa mankasitraka an'Andriamanitra ianao, your tank will be full. dia ho feno fitoram-barinao. Your storage house will be full. Ho feno fitoerana vokatra ao. That is the mystery. Izay ny It zava-miafina. cannot be broken. Ary tsy afaka apitihana zany. The Lord give us understanding. Mena Andriamanitra fahatakarana eny isika. In the name of Jesus. Inaran'i So Jesosy. three things that we are thanking Him for. Ka zavatra telo ny isaorantsika Among anazy. several other things. Anisan'ny zavatra maro be. Number one, Voalohany, we are thanking God misaotra an'Andriamanitra for tsika building a wall of fire ny anangana ny mandafy afo round about us manodidina antsika against all satanic assaults. manohatra ny fampahorian'ny Satana. For building a wall of fire Manangana izy afo round about us afo manodidina against antsika all satanic assaults. manohatra ny fampahorian'ny Satana You rehetra. may ask, what are satanic assaults? Raha mieritreritra ianao inona ireo fampahorian'ny Satana? Assaults Fampahorian'ny Satana are those unpleasant things dia ireo zavatra tsy tsara that happen around the world today. izay miseho eny amin'izao tontolo izao ankehitriny. Unpleasant things happening around the nations of the world today. Zavatra ratsy miseho amin'ny firenena maro be ankehitriny. Pandemic of COVID-19, Ny COVID-19, loss of jobs, fihaverezana asa, loss of businesses, fahaverenana fandrarana, failed marriages, fahararana fanambadiana, all manner of afflictions. fampahoriana maro be. Those are assaults from the devil. Reny tsy hoe fampahorian'ny devoly. But when we thank God, Dia rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika, He built an hedge of protection dia manangana fiarovana izy round about us. manodidina antsika. Why? Nahoana? In thanksgiving, Amin'ny fisaorana,
In thanksgiving, amin'ny fisaorana God built a wall of protection round about you. Andriamanitra manangana fiarovana manodidina antsika. When you thank him, hear this. When you thank him, you provoke his presence. And if God be for you, there are massive angelic wall. Be ny anjely, Massive angelic wall be da be ny rindrina anjely built around you. mifofefy manodidina anao. This wall keeps you away from the assault of the devil. Ary io fefy io miaro anao mba tsy hampahorin'ny This devoly. wall keeps you away from the assault of the enemy. Io fefy io mahatonga anao tsy hampahorin'ny fahavalo. Hallelujah. Aleluia. It keeps you away Mahatonga anao from the assault of the enemy. tsy hampahorin'ny fahavalo. Romans chapter 8 verse 31. Romana 8:31. He said, if God be for us, Raha Andriamanitra momba anao, who izy shall be against us? ny anohatra anao. If God be for us, Raha Andriamanitra momba anao, who izy shall be against us? no anohatra anao. Or who can be against us? Na iza ny andeha anohatra anao. If God be for us, Raha Andriamanitra momba antsika, who can be against us? iza ny andeha anohatra antsika. Because praise provokes his presence. Satria ny fiderana manitsika amin'ny fanatrehany. Amen. Amen. Because he dwells in the midst of praises and thanksgiving. Satria izy mitoetra eo anivon'ny fisaorana sy ny fiderana. Psalm 22 verse 3. Salamy 22:3. O thou God that inhabits the praise of your people. Ianao Andriamanitra mitoetra eo amin'ny fideran'ny olonao. Since the year began, Hatramin'ny andohan'ny taona, a lot of things have happened be da be ny zavatra niseho all across the nations of the earth. maneran-tany. You agree with me? Miara mifanaika tsika. Some things have happened in your life. Ny zavatra niseho tamin'ny fiainanao, You have claimed your life. izay asaika naka amin'ny fiainanao. If not for God, Raha tsy Andriamanitra, left to the devil, dia navela tamin'ny devoly, you would have been dead, dia mety ho faty teo ianao, buried, maty, and forgotten. dia adino. Thanks be to God, Fa isaorana eny Andriamanitra, who has not allowed the enemy to ask us, where is our God? izay tsy namelana ny fahavana metraka fanontaniana, aiza ny Andriamanitra The ao. reason is this. Ny antony dia He ity, has built a wall of fire nanangana fefy izy niaro about us manodidina anao for protection ho amin'ny fiarovana against all the assault of the enemy. amin'ny fampahorian'ny devoly rehetra. Somebody shout a big amen. Manova mainina mafy ianao. Number Aleluia. two reason why we are thanking God Antony faharoa isaorantsika is an'Andriamanitra, that God is the source Andriamanitra ny loharano of every increase we have ny experienced. fitombona rehetra izay tsapantsika. Is the source of every increase we have experienced. Izy ny loharano ny fitombona rehetra izay tsapantsika. In the book of John chapter 3 verse 27, Jaona 3:27, Jesus answered that man Jesosy namaly an'ilay lehilahy, and he said, teny hoe, a man can receive nothing. tsy misy olona mandray He zavatra. was speaking to Nicodemus. Ny teny Nikodemosy izy teo, He said, a man can receive nothing tsy misy olona mandray zavatra except it is given to him from above. raha tsy momena azy avy any ambony zany. So why are we thanking God? Ka ina ny isorantsika an'Andriamanitra? All that we have today, Ny any zavatra itanantsika androany achievements. dia tsy fahaiza manao atsika. No. Tsia, We don't have achievers mentality in this kingdom. tsika tsy manana toetsaina mahay zany eto amin'ity What fanjakan'Andriamanitra have ity. you gotten that you have not received from the Lord? Inona ny zavatra azonao ka tsy momena Andriamanitra anao? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. 1 Korintiana 4:7. He said, for what makes you to be different from the other? Inona mahatonga anao tsy mitovy amin'ny hafa? He said, what have you that you have not received? Inona izay anananao ka tsy niraisinao? What have you got that you did not receive? Inona izay nanananao ka tsy niraisinao? Now, if thou received it, Ka ny raha niraisinao le izy, then why are you making your boast? dia fa minenao mireare arany. Why are you puffing up Fa minenao mireare, as if you did not receive it? tahaka ny tsy nandray. Hear this. Eno tsara. We brought nothing to this world. Tsika tsy nitondra zavatra teto amin'ity tany And ity, it is certain we are taking nothing away. ary resy lahatra fa tsy mitondra zavatra miala teto koa tsika. Milaza aminao zany, Anything any man has today, fa nini nananan'olona androany he got it here. dia azony teto. Hallelujah. Aleluia. So we are thanking him because it's the source of the increase we have seen. Ka isoran'Andriamanitra satria izy loharano fitombona rehetra izay As a niraisitsika. church, we have seen the goodness of God. Amin'ny mahafiangonana hita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra Despite of tsika. what is happening across the nations of the world, Ninina ny seho teny amin'ny firenena rehetra maneran-tany. God has been faithful to his church. Natoky Andriamanitra tamin'ny fiangonany. Eno tsara ity, Nothing can stop the growth of the church. tsisy mahasakana fitombon'ny fiangonana. No government policy Tsisy can gouvernement stop the growth of the church. lalàna ahatsatra ny And fitombom-piangonana. Jesus himself, the owner of the church, said, Andriamanitra tena ny tompon'ny fiangonana Matthew ny chapter teny. 16 verse 18, Matthieu 16:17. I will build my church Zaho izy nanangana ny fiangonako, and the gates of hell shall not prevail. dia ny vavahadin'ny fiainantsika tsy So we haresy are azy. thanking God. Ka misaotra an'Andriamanitra tsika, Because in all of it, satria amin'ny zavatra the rehetra zany church of God is advancing. dia nandroso ny The church fiangonan'Andriamanitra. of God is growing. Ny tombo ny The church of fiangonan'Andriamanitra. God is marching on. Nandroso ny Talking fiangonan'Andriamanitra. about the church. Miresaka fiangonana. The church is not just the building. Ny fiangonana nge tsy le trano The fotsiny. church is the company of believers Ny fiangonana dia fiarahan'ny mpino that has been rescued izay navotana and purchased sy nividiana by the blood of Jesus. ny ràny Jesosy. Hallelujah. Aleluia. Praise God.
teraina ny tompo a. As I speak with you now, Rehefa miteny aminao zao a, you are hearing the sound of my ianao voice mandre ny feoako through this broadcast. amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Yes. Eny, Where 2 or 3 are gathered voronareo together miaraka in my name, amin'ny anarako, I'm there in their midst. dia eo anivonareo. That is church. Fiangonana zany. Can you see Hitanao that God is increasing us in leaps and bounds? fa Andriamanitra mampitombo antsika amin'ny lafiny rehetra. So we need to thank Him. Ka mila misaotra azy sika. Hallelujah. Aleluia. Even for your own personal life, Enona ny fiainanao you manokana, need to thank Him. mila misaotra azy ianao. If you think very well, Raha mieritreritra tsara you ianao, will realize dia fantatrao that where you are ny today toerana misy anao zao is better than where you were last year, this same time. dia tsara lavitra noho ny toerana nisy anao tamin'ny herintaona tahaka zao. That's the truth. Izay marina. If you will think very well, Raha mieritreritra you tsara will ianao, realize dia that where fantatrao you are right now ny toerana misy anao is zao better than where you are. dia tsara where you were lavitra rather last year. ny toerana nisy anao tamin'ny herintaona ohatr' zao. Better than your position last year. Tsara lavitra ny toerana nisy anao tamin'ny That is the herintaona. truth. Izay marina. When you think enough, Rehefa mieritreritra tsara you ianao, know how to thank Him. dia hainao tsara ny misaotra azy. The Lord give us understanding. Mena Andriamanitra fahatakarana ny ianao a. Number 3 reason that why we are thanking Him Antony fahatelo isaorantsika anazy, is that we are thanking Him misaotra anazy tsika in anticipation mialoha of the perfection ho amin'ny fahataterahana that He has in store for us. izay zavatra nomaniny atsika. Are you aware Fantatrao ve that when you thank Him for His fingers, fa rehefa isaoranao izy ny amin'ny ratsan-tanany you will see His hands? dia hitany tanany ray manontolo ianao. Many have seen the finger of God Be da be nahitany ratsan-tanan'Andriamanitra and they refuse to Yeah. appreciate Him for His finger. dia lavon zareo nakasitraka azy ny amin'ny ratsan-tanany, dia noho ny amin'izany They did not see His hand. dia tsy nahitany tanany ray manontolo. May that not be you. Aingany mba tsy ianao zany. When you thank Him for His finger, Rehefa isaoranao ny you ratsan-tanany will see His hand. dia hitany tanany ianao. Why are we thanking Him? Dia fa manitsika misaotra We azy. are thanking Him Misaotra azy tsika because we have it in mind satria atsika anaty teritreritra that as we thank Him for this one, fa rehefa isaorantsika izy ny He amin'ity will qualify us for the next. dia mendritsika ho amin'ny manaraka. One of my fathers in the Lord, Raiko amin'ny tompo he said, ny teny hoe when you thank Him for the last, rehefa isaoranao izy ny amin'ny lasa He will qualify you for the next. dia mendrika ianao ho amin'ny manaraka. Until you thank Him for the last, Raha tsy isaoranao izy ny amin'ny lasa you will not be qualified for the next. dia tsy mendrika zany ianao ho amin'ny manaraka. May God qualify you to be the next. Aingany hoe mba homendrian'Andriamanitra ianao ho amin'ny manaraka Change of level. ho amin'ny fivana ambaratonga. Next levels are real, Ambaratonga manaraka dia tena mizy a. but it becomes real for those who are thankful. Fa lasa zava-misy io ho andreo izay It misaotra. becomes real for those who know how to thank Him. Lasa zava-misy ho andreo izay mahalala How misaotra. to value the acts of God in their life. Lasa zava-misy izy ho andreo izay mamelanja ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Shout hallelujah. Mika aleluia. Today, Androany you are going to dance with me. andia hiaraka amiko ianao. You dance with me. Andia hiaraka amiko. Wherever you are, Naiza naiza misy ianao, hearing the sound of my voice. ianao izay mandre ny feoako. When we are done with the teaching session, Rehefa vita ny fampianarana there's going to be the practical session. dia isan'le fampiarana avy Where eo. we are going to put to work Dia hiasitsika all that we have had ny zavatra since rehtsika the month began. hatramin'ny tomboan'ny So volana. if you are sitting down, Ka raha mipetraka ianao when it gets to the time of praise, rehefa tonga fotoana fiderana in your bedroom, any amin'ny toeran'ny stand up efitranonao and dance. dia mitsangana ianao dia mandihy. In your living room, Any amin'ny salon anao stand up and dance. mitsangana ianao dia mandihy. It is all to God. An'Andriamanitra irery You ihany don't zany. need to be in the sanctuary of the house of God. Tsy mila atao tranon'Andriamanitra ianao amin'ny toerana masina. Know how to express your gratitude and your praise to Him. Zay vao maneho fankasitrahanao Get ready to an'Andriamanitra dance. fa vonona andihy, Get ready to praise Him. vonona hiterana azy. Call to worship we read this morning. Ny antsonina mivakiana antsika andro maraina. Taken from the book of Psalm 138, Salamo 138 mivakintsika andro maraina. verse 1 to verse 8. Ankatramin'ny 8. Verse 8 says, Andiny fahavalo izy He miteny. said, The Lord will perfect that which concerneth me. Andriamanitra izay natateraka amin'ny momba rehetra. The Lord will perfect that which concerneth me. Andriamanitra tateraka amin'ny momba Thy rehetra. mercy, O Lord, endureth forever. Ny famindraponao maharitra mandrakizay. He said, Because I know you will not forsake the work of your own hands. Satria fantako fa tsy adinonao ny asan'ny tananao. Take note, it began with verse 1. Zao tsara andiny voalohany ny tomboan'ilay izy Verse a. 1 was a verse of praising God. Andiny voalohany a, andiny fisaorana an'Andriamanitra Was a fiderana verse azy. of praising the Lord. Fiderana an'Andriamanitra ny andiny voalohany. He said, I will praise thee with my whole heart. Iteranao amin'ny foko rehetra aho. Psalm 138 verse 1. Salamo 138:1. I will praise you with my whole heart. Iteranao amin'ny foko rehetra aho. He said, before the gods, Eo anaty I an'Andriamanitra will sing praise unto thee. no ankalazako anao. He said, I will worship that toward thy holy temple Hivavaka manoloana anao a, and praise thy name dia itera ny anaranao. because of thy loving kindness Noho ny amin'ny fahatsaranao and for thy truth. sy ny amin'ny fahamarinanao. Did he say because of my car? Tsy hoe noho ny amin'ny fiarako a.
Did he say because of my house? Niteny izy hoe noho ny amin'ny tranoko. This man of God here is just appreciating God's loving kindness. Ty lehilahin'Andriamanitra ity dia nankasitaka an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany. God's word that is ever real and sure. Satria resy lahatra sy tena misy ny tenin'Andriamanitra. Jero tsara zavatra manaraka teneniny. Zavatra manaraka teneniny. Verse 2. Andiny faharoa. He said, for you have magnified your word Fa nasandratra ny teninao above all thy name. ambony ny anaranao. Hallelujah. Aleluia. He said, when I cried, you answered me. Verse 3. Andiny fahatelo izy rehefa nitomany dia namaly anao. On. Nanteny zavatra be The tapio man izy. eventually said, Niteny izy avy eo. the Lord, because I have given him thanks, Satria sotra azy will perfect dia anatanteraka izy that which concern me. momba rehetra. What is it you have received from God that you are yet to thank him for? Inona zavatra ndraisanao an'Andriamanitra tokony mbola isaoranao. Just wave your hands to him. Na iza misy anao zao dia afafa amin'Andriamanitra ny tananao. Ataovy ao-tsainao dia isory izy. To mind and give him thanks. Apatsy ao-tsainao dia isory izy. Recall to mind and give him thanks. Averenao amin'ny sainao dia isory You izy. are doing that. Rehefa ataonao zay You are reminding him of the next. dia apatsiavinao izy ny amin'ny manaraka. And hear this. Dia ino tsara ity, Our God ny Andriamanitsika is a God dia Andriamanitra that specializes in completing everything he begins. dia manana fahaiza-manao manatanteraka ny zavatra There izay is no nandohany. abandoned project with God. Tsisy projet zany ka navela ho azy teo tamin'Andriamanitra. Paul said in Paul ny teny. Philippians 1 verse 6, Filipiana 1:6 he said, ozy izy. being confident of this very thing. Fantary ty zavatra ity ozy izy. Hallelujah. Aleluia. He said, being confident of this very thing, Matokia andry zavatra rehetra zao. that he who has begun a good work in me, Fa izy nanomboka asa tsara ho amiko, he said he's going to complete it izy ny anatanteraka an'izany. until the day of Christ. Mandrapatonga ny andron'i Kristy. Completing there talks about perfection. Anatanteraka ny teniny eo. God does not initiate what he cannot conclude. Andriamanitra tsy manomboka zavatra tsy ho farana an'izany. Every project God initiates, Tetika asa Andriamanitra natomboka he Andriamanitra also conclude. dia ho taterahany. He concluded perfectly. Taterahany tsara. Because every good gift, Satria fanomezana tsara, every perfect gift fanomezana tanteraka comes from the Lord. dia avy amin'Andriamanitra. So that thing he has started in your life Ka ny zavatra natombony eo amin'ny fiainanao is a process. dia lalana. Yeah. When you continue in thanksgiving, Dia rehefa mitoy misaotra ianao you are going to get to the end product. dia tonga ianao amin'ny fiafaran'le izy The process that began. amin'le zavatra lalovanao amin'ny alalan'ny fisaorana. Hallelujah. Aleluia. So, Noho izany, what are the benefits? inona ireo tombony? Everything done in this kingdom, Ny zavatra eto atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, everything done in this kingdom ny zavatra eto atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra has benefits that dia follow. azahoana tombony manaraka anazy. Why? Nahoana? Our God is not a user of men. Andriamanitra tsy mpampiasa olona. Our God is a good God. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra tsara. When you serve him according to his terms, Rehefa manompo azy ianao araka ny lalàny he will ensure that he makes it up to you dia ataony azo antoka fa miverina aminao reny by bringing the blessings that follow. amin'ny alalan'le fitahiana izay manaraka. May you receive the benefit of thanksgiving today. Oka ianao ny andray ny tombo fisaorana androany. Thank him. Rehefa misaotra azy ianao In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Three benefits quickly. Tombony telo aingana be Then we'll go to action. dia hiasa What is tsika. the action? Inona le asa? Celebrating him. Mankalaza azy. Somebody is ready to celebrate him. Misy volana ankalazan'Andriamanitra ve androany? Hallelujah. Aleluia. Number one benefit. Tombony voalohany, When you thank him, rehefa misaotra azy ianao you will enjoy speedy answers to your prayers. dia mifaly valim-bavaka faingana. Speedy answers to your prayers. Valim-bavaka faingana. There's a mighty man of scriptures Misy lehilahin'Andriamanitra mahery amin'ny soratra masina. called Apostle Paul. Antsoina hoe Paoly apôstôly. In his book, Ao amin'ny bokiny, in Philippians chapter 4 verse 6, Filipiana 4:6. he said, do not be anxious for anything. Aza manany amin'ny zavatra rehetra, Push away the concerns. asolo le zavatra mananirana ny lohanao. But in all things you do, Fa amin'ny zavatra izay ataonao, by prayer, amin'ny vavaka, by supplication, amin'ny fonana, and with thanksgiving, sy amin'ny fanomezana fisaorana, say, let your prayers be presented before God. no entanareo manambara ny fangatanareo anaty an'Andriamanitra. Eno tsara ity, Any prayer ny vavaka rehetra that is not flavored zay tsy asiana sira with thanksgiving amin'ny fisaorana will never produce testimony. dia tsy hiteraka vavolombelona velively. Truth. Izay marina. Any prayer Ny vavaka that is not packaged, tsy fonosana, that is not enveloped tsy atao anaty envelope, with thanksgiving ana fisaorana will not produce testimony. dia tsy hiteraka vavolombelona. Many people, Olona maro be they go mandeha marathon fasting. mandeha Marathon prayer. There's nothing bad about marathon fasting and marathon prayers. tsisy an'izany hoe vavaka atao aingana be na fisaorana atao aingana hoe tsara mivavaka. Jesus said men ought always to pray. Jesosy ny tena hoe mila mivavatsika ka tsy reraka. In the protocols of prayers Fa rehefa mivavaka ianao, that Jesus taught his disciples, Jesosy nampianatra amin'ny mpianany, you check very well. raha jerenao tsara It begins with dia thanksgiving. manomboka amin'ny fisaorana It le is izy concluded with dia thanksgiving. farana amin'ny fisaorana. It is only on that condition
Zay rery ihany You have the guarantee of answers to your prayers. mahatonga anao resy lahatra fahazavalim-bavaka. So when you are thankful, De rehefa feno fisaorana ianao you enjoy answers to prayers. de mifalivalim-bavaka. Number 2 benefits. Tombo faharoa angana. With thanksgiving, Amin'ny alalan'ny fisaorana you keep changing levels. de miovambaratonga ianao. Hallelujah. Aleluia. With thanksgiving, Amin'ny alalan'ny fisaorana changing levels. de miovambaratonga foana ianao. Keep changing levels. Miovambaratonga foana. You keep changing levels. Miovambaratonga foana. Keep scaling new heights. Manomboka mahazo fa avoavao. Tsy mistress. Without stress. Tsy mistress. Psalm 92 verse 13. Salamo 92 30. Those that be planted in the house of the Lord, Ireo izay ambolenao trano Jehova they shall flourish in the cause of our God. de amin'ny lolo kianjan'Andriamanitra. They flourish. Amin'ny lolona. Why are they planted? Efa maniry zao ny They are ambolena. planted in his house. Na ambolenao an-tranony izy And they acknowledge his acts. de manaiky ny asany And they are praising him. de razy And he's changing their levels. de hovany ny ambaratongany. Flourish. Mamokatra. In hard times, Eny amin'ny fotoatsarotra. others may be complaining. Sasany mety mitaraina. But for thanksgivers, Fa ho amin'ireo mpisaotra they flourish. de mamilolona izy. You flourish. Amilolona koa ane ianao. In the name of Jesus. Anaran'i Jesosy. Habakkuk chapter 3, Habakoka 3 verse 17 to 19. 17 ka hatramin'ny 19. The prophet said, Ny tenin'ny mpaminany teo. although the fig tree may not blossom, Enina tsy mamola ary na viavy. I have made my choice. Efa nanapa-kevitra. My choice is that I will joy in the God of my salvation. Ny safidiko a de ifany amin'ny Andriamanitra ny famonjeko a. Itera fiterana ho anazy a. With the instrument, I will dance to him. Iterana azy a So amin'ny when I fitaovany. do that, Rehefa ataoko zay, my God will see it. ny Andriamanitra hitan'izany And I will be qualified for next level's promotion. de mendrika ho amin'ny fisondrotana ambaratonga manaraka. Today, Androany, as you praise him, rehefa mitera azy ianao, I see God picking you, hitako alain'Andriamanitra ianao, moving you to your next level. de hoentin'Andriamanitra ny ambaratonga manaraka ho anao. Next levels. Ambaratonga manaraka amin'ny fandrarana, In your career, next levels. ambaratonga manaraka amin'ny In fivelomana, your job, next levels. ambaratonga manaraka amin'ny asa, In your finance, next levels. ambaratonga manaraka amin'ny vola, Marital life, next levels. na amin'ny fanambadianao ambaratonga In the manaraka. name of Jesus Ny Christ. anaran'i Jesosy Kristy. Number 3, which is the last point. Fahatelo a teboka farany, Thanksgiving ny fisaorana perfects God's blessings upon our life. manatanteraka amin'ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Perfection, Fataterahana, completion, fataterahana. without error. Tsy misy erreur. If you read the scriptures, Avakinao soratra masina. the theme scripture for the month, Lohateny soratra masina ho amin'ny volana. Luke chapter 17. Luka 17. In that, down the line, Mamaky ianao io. in verse 18, Andiny fa 17. Jesus said, Jesosy ny they teny. are not found that return glory to God. Zareo tsy miverina name voninahitra Save this an'Andriamanitra. stranger. Andreo ao ho 10 vahiny they reo. hid. Folo ny sitrana. Only one returned. Ray ihany no miverina. Where are the 9? Aiza ny sivy? He said, well, Ino izy izy? because you returned, Satria izy miverina. be made whole. De ko ianao sitrana tanteraka. Have a complete Zany hoe tanteraka. package De finosana of your ny deliverance. fanafahana anao. Have a complete package of your healing. Tanteraka ny finosana tanteraka Have amin'ny a fanasitrana complete anao. package of your marital breakthrough. Anano ny fataterana Have tanteraka ny a complete fanambadianao. package of your career breakthrough. Anano ny finosana tanteraka ao amin'ny fahombiazanao. So when we give him thanks, De rehefa misaotra azy tsika, the blessings we have received de fahitahina izay niraisitsika is perfected. de tanterahana. Said the Lord will perfect that will concern me. Andriamanitra natanteraka I see momba God rehetra. doing that for you. Hitako Andriamanitra anao an'izany ho anao. In the name of Jesus Christ. Anaran'i Jesosy Kristy. Hallelujah. Aleluia. Before we go into a section of thanksgiving, Alohan'ny andehanantsika amin'ny fisaorana, and I want to make a call. te hiantso aho. And that call Ary io antso io, is a call for those who don't know Jesus. de antso ho andreo izay tsy mahalala For an'i those that Jesosy. don't have a relationship with him. Ho andreo izay tsy manana fifandraisana aminazy. Hallelujah. Aleluia. Thanksgiving begins with the right heart. Fisaorana de manomboka amin'le fo mety. If you don't have a relationship with Jesus, Raha tsy manana fandraisana amin'ny Jesosy ianao, your song, ny hiranao, your words ny zavatra hirainao, will be like noise in his ears. de ohatrany hoe zavatra manakorotana fotsiny eo amin'ny sofiny. Wherever you are, Ka naiza naiza misy anao, yes, you watching me right now. ianao izay mijery anao zao, eny, Jesus loves you. tianao Jesosy, And he wants your life to be transformed. ary tia novany ny fiainanao. He wants to give your life a brand new meaning. Tia ame fiandohana vaovao amin'ny fiainanao Talk izy. to him. He loves you. Manantona anazy tia antiny ianao. You can do away with that addiction. Ianao tsy afaka niaraka amin'ny fekony andohy You tanteraka. can do away with drunkenness. Ianao tsy afaka nisotro foana. You can do away with that immoral lifestyle. Ianao tsy afaka niaraka amin'ny fiainana fijangajangana io. He loves you Tianao izy, and he wants you. ary mila anao izy. Could you pray with me? Avereny ty vavaka ty miaraka Put amiko. your right hand on your chest. Apetrao amin'ny tratranao ny tananao ankavanana, naiza naiza misy Say anao. this after me. De avereny ty vavaka ty. Jesosy, Son of God, zanak'Andriamanitra, have mercy on me. mamindra amiko. Wash me clean with your blood. Sasao madio amin'ny ranao a. Write my name in the book of life. Sorata amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Thank you for saving me. Sotra fa mivonjenao aho. From today, Manomboka androany, I confess mambana vavako. that you are my Lord, Fa tompoko ianao, my Master, tompoko, and my Savior. sy mpamonjy ahy.
Thank you, Jesus. Sotra Jesosy a. In Jesus' name. Naran'i Jesosy. Amen. Amen. I say congratulations. Ara-paina ho anao. Congratulations. Ara-paina ho anao. It's a brand new life for you. Fiainana vaovao anao androany. Now you are now qualified So anao mendrika to join in this praise. hiaraka anay idira. The joy of the Lord Satria ny fifalian'Andriamanitra is your strength. ny tanjakao. With joy, Amin'ny fifaliana you draw ny tsakanao the words of salvation. amin'ny loharam-pamonjena. What is joy? Ina fifaliana? J-O-Y. G-O-Y. J, Jesus. Jesosy le G. O, G. on. O. Y, you. Enao. Jesus on you. Jesosy ao anatinao. That's joy. Zay ny antsoina When fifaliana. you have Christ, Rehefa mananao Kristy you have joy. dia mana Now, fifaliana with ianao. that joy, Ka make fifaliana zay you're going to stand with me itsory araka amiko ianao and we are going to celebrate Him. dia ankalazana azy tsika. Hallelujah. Aleluia. While we are dancing and singing, Rehefa mandeha simiry tsika, in case you have your offering with you, raha ohatra manana mifanatitra ao ianao you can do your transfer dia afaka transferenao le izy M-Vola amin'ny alalan'ny M-vola, through Airtel money transfer amin'ny alalan'ny Airtel Money or through Orange money transfer. na amin'ny alalan'ny Orange Money. As we are singing and dancing right Rehefa now, mihira sy mandihy tsika it's going to be displayed on the screen. dia alefa eny amin'ny écran eny le izy. So you just take time and do your Thanksgiving offering. Dia maka fotoana ianao ataonao ny fanaty-pisaorana anao You give your worship offering. dia menao ny You want to fanatra transfer your fiankaofana. tithe, you can transfer your tithe. Raha tena transferinao koa na mpafolokanareo dia transfer eo. It's the same effect. Mitovy le izy, mitovy le Giving vokatra. cash, Mame you are transferring the transfer. same effect. Mitovy le izy na mame cash ianao na God is the transferinao. one that receives it ultimately. Andriamanitra mandray an'iny ary izy ny faratapony. Aleluia. Are you ready to celebrate Him? Vonana ankalaza azy ve ianao? We are going to celebrate Him now. Ataontsika ankalazan'Andriamanitra zao. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amen. Let's go. Totsika andiana. Alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu, alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu. Alléluia, terenantu. Terenantu. Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu. Terenantu, Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu. Terena, terena, terena. Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Alléluia, terenantu. Socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu. Terenantu, terenantu. Alléluia, terenantu. Pisacho, socham, 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 socharayo. Alléluia, terenantu. Terenantu. Socham, 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 socharayo. Sochana wizari ratituwa. Sochana, sochana wizari ratituwa. Sochana wizari ratituwa. Sochana wizari ratituwa. Anjamata tukutikama yere. Anjamata tukutikama yere. Anjamata tukutikama yere. Anjamata tukutikama yere. Sochana wizari ratituwa. Sochana wizari ratituwa. Sochana wizari ratituwa.
reti tua. Sachana wizari reti tua. Sachana wizari reti tua. manao makasitraka an'Andriamanitra verenao mivoninahitra rehetra mendrika mivoninahitra izy hitako mivambaratonga ianao manova mbaratongany ianao mandroso ianao mandroso ianao anaran'i Jesosy satria ianao nanome fisaorana mendrika azy dia omeny anao koa le zavatra mendrika anao eo amin'ny fanatrihany dia fahavokisam-pifaliana satria nomenao anazy ny zavatra ny ilainy. Begin to enjoy strange order of testimonies. Dia manomboka mifalia rafitra vavolombelona maro. Receive your healing now. Raiso mifanasitranana anao zao. Receive perfection of every good thing he has started in your life Raiso now. Mifantaterana zavatra tsara zay natombony teo amin'ny fiainanao zao. I declare that is well with you. Didiko usony aminao. Is well with your business. Usony amin'ny fandraranao. Is well with your career. Usony amin'ny fivelomanao. Is well with your going out and your coming in. Usony amin'ny fivoanao sy ny fidiranao. Now that miracle job you are waiting for. So io asa mahagaga zay niandrasanao io. As you step into this new week. Rehefa miditra amin'ny herinandro vaovao ianao. They will call you for that job. Dia hoatsony ianao amin'io asa io. In the name of Jesus. Anaran'i Jesosy. I see God raising men on your behalf. Hitako Andriamanitra anangana olona ho He anao. will raise people to speak for you. Anangana olona izy hiresaka ho anao. I see those closed doors open for you. Hitako re varavarana midy ireo hisokatra ho As you anao. step into this brand new week, Dia rehefa miditra amin'ny herinandro vaovao ianao. I decrease your week of open doors. Didiko herinandro varavarana misokatra ho anao io. The door is opening for you, no man can shut. Nina varavarana misokatra ho anao tsy afaka tisy olombelona nidy an'izany. It's a new dawn for you. Andro vaovao It's anao. a new beginning for Fiandohana you. vaovao anao. You are blessed Tahiny ianao e. in Jesus' precious name. Naran'ny sarobidin'i Jesosy. Hallelujah. Haleluya. Now this brings us to the end of our broadcast for today. Zao mitondra antsika amin'ny fiafarany fandarana amin'ny vatan'androany ity. There's no doubt Tsisy fisalasalana. God has been doing awesome things, marvelous things in your life. Nanao zavatra mahagaga teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. I know you have been blessed. Fatako fa nitahiny ianao. We like to hear your testimony. Tia andreny We fahavolombelona want anao to zay. hear from you. Tia andrea avy aminao zay. You see our email on the screen. Hitanao zany ny email anay zao amin'ny écran io. Our phone numbers are also on the screen. Hitanao numéro de téléphone anay koa io amin'ny écran io. Send us your testimony. Alefaso ny fahavolombelona anao. Those of you that have given your life to Christ, Ho andreo zay nanolotra ny tenanao an Kristy. just send to us, yes, Lord Jesus, Teneno hoe eny Tompo Jesosy. to the numbers you see on the screen. Amin'ilay numéro zay hitanao amin'ny écran. Those of you that give your life to Christ, Ho andreo zay nanolo tena. just text, yes, Lord Jesus. Mandefa SMS fotsiny hoe eny Tompo We Jesosy. know. Then you write your name Dia soratanao ny anaranao. with it and forward to us. Dia alefaso aty aminay. We would like to get back to you. Dia hiverina aminao zay avy eo. With prayer and counseling. Raha mila vavaka sy torohevitra. We are in our office Ao amin'ny birao zay. Monday to Friday. Latsanainy ka hatramin'ny zoma. We run prayer and counseling session. Manana zay fotoam-bavaka sy fanome sia tolotsaina ao amin'ny Come birao. around, Tongava. pastors are around Ao pastera. to listen to you, Ianao anao. to counsel you, Ame torohevitra anao. to pray for Sy you. vavaka ho anao. You are blessed. Tahiny ianao e. I'm expecting to hear your testimony. Miandrandra mba andreny fahavolombelona anao. Till we see you again Mandra-piona on this platform. eto amin'ity sehatra ity. Jesus Jesosy is Lord. ny Tompo. Amen. Amen. Chapelle internationale couleur du monde dia manolotra anao ora fanafana ho anao arahinao eto amin'ny NTV isaky zoma amin'ny falo ora alina sy alahady amin'ny folo ora maraina miaraka amin'ny pasteur Victor Osasoky. Chapelle internationale couleur du monde